tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra dezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina, andraisanao torohevitra, vahaolana, iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejo, Pastor Dina. Ampifaliana lehibe indray no iarabanantsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo mamintsika ity. Finaritra indrindra izay miaraka aminao indray amin'ity andro ity aminatin'izao andro fahatelo amin'ny fiarahantsika isan-kariva tahaka izao. Manolotra anao ny fandaharana tokantrano sy fiarahamonina. Manasanao anaraka hatramin'ny farany fandaharana ary dia misaotra manokana misafidy an'izao onjam-peo izao. Isaorantsika koa reto tsy namantsika izay tsy amin'ny lafiny teknika izay tena mikarakara tokoa dia mampita ny feo any amintsika tsiraray avy. Fakasitrahana ny atolotsika azy ireo. Fa ianao koa ny tena isaorana naiza mety misy ianao, mety eny ambony fiarakodia, mety eny amin'ny toeram-pitsangatsanganana, mety eo tokantrano, larobe hariva rahateo ny andro betsaka ny mpianatra ny tsy mianatra, dia mety mikarakara ao tokantrano ianao naiza ary nasanatra izany koa ianao nefa tsy salama ka dia eo ambony fandrinana any amin'ny hopitaly dia mirary fahasalamana ho anao izay ny tompony hanasitrana anao. Ny zavatra nijerentsika tamin'ity herinandro ity dia mahakasika indrindra n'izany atao hoe fifandraisana izany. Dia androantsika hijery hoe inona ireny zava-dehibe amin'ny fifandraisana. Rehefa miresaka hoe fifandraisantsika dia ny tena zava-dehibe dia ny atao hoe fiainoana. Zavatra anankiray tsy azo adino io. Efa nijerentsika ihany fa nalovantsika fotsiny fa androany tena hoe ahoana ny tena ahaizanao miaina. Izay zany zao ny tena hoe ifampizarantsika amin'ity androny ity. Ahoana ny tena ahaizanao miaina. Ny zavatra misy mantsy ankehitriny dia be dehibe ny olona izay tsy te hiaina fa te hiteny. Izay ny azo ny zavatra mba tetiavina. Te hiteny foana. Fa misy koa ny olona tena mba mila olona hiaino azy. Ary izao nge zava-dehibe. Tsarao fa misy olona rehefa hiainonao dia tsy mila mamaly azy akory ianao. Tsy mila manome valiteny azy akory ianao dia efa izay zava-dehibe aminy. Izay zany ny tena hoe zava-dehibe amin'ity atao hoe fiainona ity. Dia ny olona rehefa tsy hainoana dia ny zavatra misy koa dia olona tsy mba mahay miaino izy. Ary zany ny tena hoe mila mianatra miaino tsika. Dia ny farany lasa fahasiahana no hita eo anatrehan'izany atao hoe tsy fahaizana miaino izany. Be dehibe zany jereo tsara rehefa miresaka ny olona anankiroa dia tsy mbola tapitra akory ny anina anankiray dia efa inona ny teny ny anankiray. Satria sady mahatsiaro tsy nenona izy dia vokany rehefa nahatsiaro tsy nenona izy dia tsy mba mahay miaino. Fa ny olona nenonao dia afaka miaino anao. Satria rehefa niaino azy ianao dia hitanao tsara hoe nisy zavatra mavesatra be tao anatiny tao. Dia ilay zavatra mavesatra be tao anatiny tao iny koa dia tena hoe afaka mahatonga azy tokoa mba hiaino ny hafa ihany koa. Izany hoe ny olona zany rehefa tsy mahay miaino dia tsy manam-pahendrena. Ary ny olona tsy manam-pahendrena tsy mba mahita fity. Ary ny olona tsy mahita fity dia sarotra ny lalany. Ary ny olona mahatsiaro fahasarotana dia olona lasa mivadibadika amin'izay ataony. Averiko indray mandeha zany. Ny olona tsy mahay miaino dia olona tsy manam-pahendrena. Izany hoe rehefa mahay miaino ianao dia tady ity fa ny fahendrena voalohany indrindra eo amin'ny fiainana dia ny fahaizana miaino. Ary rehefa tena mahay miaino ianao dia mahay mitia. Tsarovy zany fa ny olana amin'ireny hoe tsy fifankatiavana ireny dia ilay tsy fahaizana miaino. Satria tsy manam-pahendrena ianao dia tsy mahay mitia. Ka raha te hitia ianao dia mahaiza miaino. Ary ny olona tsy mahay miaino tena manana fahasarotana eo amin'ny fiainana. Io problemanao io indraindray dia problema tsy fahaizanao miaino e. Ary tsy fahaizanao miaino ny hafa ary tsy fahaizan'ny hafa koa miaino anao. Ary rehefa sady tsy mahay miaino anao ny hafa ianao koa tsy mahay miaino ny hafa dia izao zavatra misy lasa mivadika ianao. Fa izao betsaka koa nefa ny olona mody miaino. Kanefa rehefa miaino dia tsy miaino afa-tsy izay tombotsoany. Zany koa zany zavatra iray misy zany ankehitriny. Manimby zany. Zany zao ilay fiainona mamadika zany ary ilay mitondra ho amin'ny fahadalàna. Ilay hoe mba miaino fa mody miaino izay zavatra hoe ity ihany no mahaliana amin'ny zavatra teneninao. Dia jerena nge raha misy olona anankiray izao miresaka. Na dia tsika izao ary
ity fandarantsika ity amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 20 minitra 20 minitra raha be indrindra fa matetika misy zavatra tsy tianao henona amin'ny zavatra voateniko eto dia ny apahany amin'izay tianao henona ihany no heninao ary rehefa izay ny zavatra misy dia izao lasa olona ratsy fanahy ianao satria ilay zavatra kely voateniko fotsiny no miteninao ny raisinao zany zany zavatra misy zany amin'ilay fiatao hoe fiainona rehefa ohatra zany ianao ka hoe tsy te hiaino ny zavatra ray manontolo tenenin'ny olona anankiray aminao dia izay metimety aminao ihany no henonao dia tsarovy tsara fa zany ilay fiainona mamitaka ary mahatonga anao ho lasa ratsy fanahy dia jerevy zany rehefa miresaka nareo mivady matetika tsy tena ilay zavatra nyteneniny no henonao fa zay zavatra mety voateniny tenina mety nataony ohatra ary mety nataony koa re sanatry izany zao zavatra zao dia ino no ny raisinao misy koa nefa ny fiainona miaro fiarovatena ihany ary zany zavatra zany dia tena manakana n'ilay atao hoe afatra tiana ampitaina tsy ho tafapitany amin'izay ampitaina azy eto azy zany riavana dia mamerimberina rehefa tena tsy mahay miaina ianao dia voasakana ny fifandraisanareo rehefa voasakana ny fifandraisanareo ny fifankatiavanareo mihitsy ny lasa misy olana ary rehefa misy olana ny fifankatiavanareo tratrana problema ianareo ary rehefa tratrana problema ianareo mora mivadibadika nareo eo anatrehan'izany atao hoe fifandraisan'ny mpivady zany fa raha tianareo ny tena anana n'izany atao hoe fifandraisana tonga lafatra zany zava-dehibe ny fiainona ary zay tsy maintsy hoe rehefa miaino ianao dia henoy ny zavatra tiany ny vadinao tenenina ary tena hoe henoy araka izay zavatra tiany anambarana azy fa tsy araka izay zavatra tianao henona azy zay ny zavatra anankiray ry havana henoy araka izay tiany anambarana azy ary ataovy zava-dehibe ao amin'ny fiainanao ny zavatra tiany lazaina ny zavatra tiany resahana ny zavatra tiany ho zaraina aminao fa manaraka izany dia izao asehoy fa sady olona vonina iaina ianao no olona vonina nakatra ny zavatra tiany lazaina matetika mantsy dia mangina fotsiny ianao miaino azy fa tsy eritreritra mihitsy ianao hoe raha sendra misy tsy azonao dia anontany azy ianao hoe inona marina ilay zavatra tianao ny lazaina teo fa rehefa ny zavatra ny tianao lazaina rehefa ny zavatra ny tiany lazaina ka nenonao tsara ary raha sanatria misy tsy azonao dia anontanianao dia tena zany zavatra izany dia tena mahatonga fa fifandraisana tsara eo aminareo mivady fahatelo rehefa mba miaino ny vadinao re dia apetrao mazava tsara fa ny vadinao ange tsy fahavalonao noho izany mba asehoy amin'ny endrika izay fampiresahanareo mivady lay endrika mirana vonina iaina misy mantsitsika tsy manapaka akory le teny mivaditsika fa mipôzitsika miaino azy ny tongotra metsiketsika ny maso ariananary aleo mba mifampijery tsara ianareo roa rehefa tonga izay fotoana ifampiresahana izay ka anjara ny vadinao no miteny tsy fahavalonao ny vadinao tenanao io vadinao io noho izany aoka ifantoka tsara amin'ny zavatra izay tiany ho tenenina ianao tahaka izany ihany koa rehefa mba miteny ny vadinao dia tena hoe asehoy eo amin'ny fihetsika ao rehetrarehetra fa tena ianao mihitsy ny manolo tena iaino azy ary manam-paharetana amin'izany atao hoe fiainona azy zany io tokoa dia Andriamanitra mahagaga rehefa mampivady olona fa tsy mitovy ny olona izay mivady raha ohatra aingam-piteny kokoa ilay anankiray dia mety miadakadana kokoa ilay anankiray ary eo matetika ny tena olana satria terenao iteny aingana tahaka anao ny vadinao mety hoe ny anankiray bebe feo dia ny anankiray kelikely feo dia terenao iteny mafy sy bebe feo tahaka anao ny vadinao ekeo izay mahizy azy ekeo izay zavatra hoe mba ahafahany mamoakan'io fa aza terenao hitovy aminao ny vadinao ataovy izay azahoanao ihany koa ny zavatra tiany ny vadinao ho tenenina sy ny tiany olona lazaina
noho izany sahima metra-panontaniana azy ary tsy maninona mihitsy ahavereno ilay zavatra nyteneniny hoe raha azoko tsara ny zavatra nyteneninao dia ity zao ve ilay tiana holazaina ary tena hoe ilay tiany holazaina re tenenina fa tsy hoe zao no tiako holazaina aminao. Matetika mantsy ilay olona niteny dia ianao no miteny hoe zao no tiako holazaina. Apetrao tsara ny amin'ny hoe inona ny zavatra tiany ambara dia inona ny tiany lazaina dia apetrao amin'ny vadinao zany. Raha ohatra ka tena mahay mianatra mihitsy ntsika ry havana ity atao hoe fiainoana ity dia tsy miaino zarara miaino araka izay nijerentsika sady mamitina eto zany satria efa maraparantsika fa tena mahay miaino dia mahay manontany ary rehefa manontany tsy ny zavatra manerenao no anontaniana fa ny zavatra tiany lazaina mety tsy ho azonao no anontaniana. Ohatra hoe izao ve ny zavatra tianao lazaina, izao ve ny zavatra tena tianao ambara, izao ve ny zavatra tena tianao ho ampitaina ty amiko, izany hoe ilay zavatra tianao ampitaina aminao izany ny tena manerenao. Dia hitanao tokoa fa tena ahomby ny fifandraisanareo. Rehefa miresaka fifandraisana ary tsika dia zavatra tsy azo atao kinanga ary tsy azo adonoina ary tsy azo apetrapetraka fotsiny amin'izao ity atao hoe fiainoana ity. Tsy maintsy mihaino ny feon'ny vadinao ianao. Izay indray ny fandarantsika tamin'ity andro anio ity. Misaotra anao ny safidy niaraka taminay. Mametraka ny veloma mandra-piona izahay ary dia manatena mbola iona aminao indray. Rapitsy toeraka izao. Mirary sondriana tompoko. Tokantrano mikorotana, vady maditra, zanaka sarotra tezaina, arao ny fandarana tokantrano sy ny fiarahamonina, andraisanao torohevitra, vahaolana, iarahana amin'ny ekipa ny Club Jejo, Pasteur Dina.